tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Raha mandinika ny teny rehetra izay nivakina teo isika tao amin'ny bokon'ny Samuela natao amin'ny bokon'ny Kolosianina na eto amin'ny filazantsarany Lika dia misongadina tao amin'ireo texte ireo ny teny hoe fanjakana na fiandrianana. Manana planina tokoa mantsy Andriamanitra ry havana anangana fanjakana ary ny zanany dia Jesosy Kristy no anjaka ao. Miandalana ny fanaterahana izany raha mandinika ny soratra masina isika. Miandalana ny fanaterahana izany ary mandray anjara amin'izany isika amin'ny mahafiangonana isika mandrapatonga izany fotoana izany dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Andeha no jerevantsika voalohany ny atao hoe mpanjaka. Inona moa izany mpanjaka izany teo amin'ny Jiosy? Tamin'ny andron'ny Samuela indrindra no nanomboka nangataka ny zanak'Israely mba hanana mpanjaka izy. Ahoana hoe ny tantara ao amin'ny bokon'ny Samuela voalohany toko fahavalo. Kanefa tsy nentiny amin'ny tenin'ny Samuela ny olona fa hoy izy, tsia aoka ihany izahay isy mpanjaka anjaka aminay. Mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay, ka ny mpanjakanay hitsara anay sy hivoaka eo alohanay ary tarika ny adinay. Ny mpanjaka zany teo amin'ny Hebreo dia ny olona natao andeha eo aloha anokatra ny lalana ho amin'ny voninahitra sy ny fandraisena ny fahavalo. Aty amin'ny testamenta vaovao dia mitovy amin'izany ihany, satria raha tsarontsika tsara dia ny zanahany Romanina ny firenena Jiosy tamin'izany andro izany, ary misy na ny mpanjaka no nandrasany ny hanafaka azy eo amin'ny zogan'ny Romanina. Ary hatramin'izao andro an'izao aza dia mbola miandry izany Mesia izany ihany ny Israely. Iverina amin'ilay texte nivakitsika teo isika dia ilay ao am-bokon'ny Lika hijery ireo karazan'olona efatra izay nanodidina Jesosy teo akaiky teo talohany nahafatesany. Misy efatra izy ireo raha nanaraka tsara nivaky teny isika. Ny voalohany dia ny olona sy ny mpitondra fivavahana Jiosy manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Voalaza fa nandasa azy izy ka nanao taminy hoe namonjy ny sasany izy aoko vonjeny ny tenany raha izy no Kristy an'Andriamanitra. Ny atao hoe Kristy dia hoe Mesia na hoe voaositra, mpanjaka mandray fanosorana, zany ny heviny teo amin'ny Jiosy. Zay ny olona voalohany. Zay efa miresaka any Kristy an'Andriamanitra, miresaka ny Mesia izy. Faharoa, miaramila Romanina, andininy fahaenina amby telopolo. Dia hoy miaramila Romanina hoe raha ianao no mpanjaka ny Jiosy, vonjeny tenanao. Mpanjaka ny Jiosy, vonjeny tenanao. Fahatelo, ilay Jiosy voalohany, jiolahy voalohany azafady. Io ataontsika hoe Jiosy ratsy fanahy. Fantanao misy jiolahy ratsy fanahy tsara fanahy. Fa io zany ataontsika jiolahy voalohany andininy fahatsimy amby telopolo. Dia hoy izy, tsy anaovany Kristy, vonjeny tenanao sy izahay. Ary farany ilay olona faefatra, ilay jiolahy faharoa, nataontsika hoe jiolahy tsara ka andinina faefapolo. Dia hoy izy tamin'ilay namany, moa ianao koa va tsy matahotra an'Andriamanitra? Na dia samy voaheloka aza izao aza isika, ary marina ny hamelohana antsika, satria nandray ny valiny asa nataontsika isika, fa ity tylahy ity kosa tsy mba nanao izay zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Dia ahoana hoy izy, todika tany amin'ny Jesosy izy toy hoe Jesosy io tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Ry havana, ireto telo voalohany reto dia tsy nahalala
nanafantatra ny Mesia na ny mpanjaka satria tsy arak'izay noeritreretiny ity lehilahy teo anoloana ity. Mazava ho azy fa nisy soratra teo hoe ity ny mpanjakany Jiosy, ary rahatsoka tsara ny tantara raha miverina ry aloha kely ao amin'ny 7:20 ihany andininy faharoa dia nantany azy Pilato nanao tamin'i Jesosy hoe ianao koa ny mpanjakany Jiosy. Dia hono Jesosy voalazanao fa tsy fantatry reto telo voalohany reto fa io mpanjaka zay maty eo amin'ny azy fijaliana izay eo amin'ny azy fijaliana miaraka amin'io ani ka io ilay Mesia tsy fantany satria afany nandraisany izany Mesia zany. To lehilahy io ve no mpanjaka, io ve no mpanafaka ny Jiosy kanefa jerety izy mifasika eo amin'ny azy fijaliana. Io lehilahy ihany nefa ilay namonjy na nasitrana ny jamba napahiratra ny jamba napitranga amin'ny malemy izy etrehitra izy jerety izy eo amin'ny azy fijaliana. Fa kosa ilay jiolahy faharoa ihany rehefa nahatsiaro fa kely sisa ny andro iaina, tsy ny andro Mesia na mpanjaka no miazo farim-penana tsaratsara kokotsoro izy satria efa tara loatra izany, efa fantany fa ho faty izy. Dia mitodika tany amin'ilay Mesia izy ary fantany fa ity Mesia no hitondra azy amin'ilay lalana tsara indrindra dia lalana makany fiainana mandrakizay. Dia hoy izy hoe Jesosy tsarovy aho rehefa ny fanjakanao ianao. Fanontaniana mipetraka ry havana amintsika, efa hitanao ve ary efa nifanena tamin'ilay Mesia na ny mpanjaka dia Jesosy Kristy ve ianao? Zay fanontaniana voalohany entin'izao teksta izao. Faharoa, efa resy lavitra tahaka n'ity jiolahy ity ve ianao fa tsy mendrika ka rehefa mijoro na manatrika ilay zanak'Andriamanitra tsy nanarahota dia tsy nanaka lahatra fa nagataka famonjena vetra ny tany. Fanontaniana fahatelo, efa nahatsiaro ve ianao tahaka n'ity jiolahy ity fa elo ny fiainanao na misaritsarina elo ary efa nidina nakeo amin'ny elo misy anao, misy azy ilay Mesia dia Jesosy tompo. Fa efatra, efa nafantatra tokoa tahaka ity jiolahy ity ve ianao fa mandalo zao fiainana izao ary misy fihefarany zany saingy misy paradisa na fiainana mandrakizay kosa akoatran'izao hita maso izao. Misy témoignage kely ity izay tantaraka amintsika fanaraka indrindra amin'izany teny izany sy ny fanontaniana izany. Zanak'aivavy mipetraka any aketo fa any Paris dia nandefa texte taminay tamin'ny zoma farany teo tamin'ny zoma. Dia hoy izy hoe malaelo mafy aho izy fa misy namako zahay mpiara-miasa amiko ny alina izay izy zany laka misy alina miresaka fa ho avy any aty an-trano izy hisakafo mba hiala-korana kely izay ny ampitso maraina dia voalaza tamiko fa maty izy. Choqué aho izy, tovovavy manan-janaka kely izy ataona tsy fantatra ny fotoana, tsy fantatra ny ora izay higiana eto amin'izao tontolo izao. Ka izany teny izany dia izany tantara kely izany dia manambara antsika fa tsy fantatra ny andro ianao fa mila mino isika. Inona tokoa sary ny fanjakan'i Jesosy Kristy? Ny fanjakan'i Jesosy dia efa voamanatrizay ary ny voalaza teo. Raha miverina ny tantarany voarakitra amin'ny Samuela voalohany 5 isika faharoa 5 dia mahita ao tantaran'i Davida. Araka ny volazan'ny mpandinika dia izao, i Davida rehefa nanjaka dia taoriana ny nafatesany Saoly. Nanjaka dia amin'ny firenena atsimo izy satria mizara roa tamin'izany ny firenena Israely, nisy ny tany avaratra ary nisy ny taty atsimo. Dia ny tany avaratra dia ny zanaky Saoly nanjaka tany ary Davida nanjaka taty amin'ny firenena atsimo.
lamina ny fanjakany davida fa kosa ny fanjakana tany avaratra dia nitokony dia mikomy ary mikotana ary novinondry zareo tany zany ny mpanjaka tamin'izany firenena tany avaratra zany dia tonga ny olona efa naharefa lamina ny fitondran'ny davida dia tonga ny angavy tanina dia arak'izay texte nyvakitsika teo dia nangavy taniny mba hoe hitondra sy hitatana anao ara-piray ireo firenena 12 izay efa nisaraka ireo dia ahoana izy ny olona rehefa nanaiky davida dia zao ny teny lazain'i Jehova ianao ny mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanafaka azy zavatra nitranga ary fotoana dia arina dia tonga ilay Mesia satria ianao no mpiandry ny Israely le berger ary fotoana taty arina dia tonga ilay Mesia ary satria ny teniny eo amin'ny Jaona 10:10 ahoana ho izy zaho no mpiandry tsara manolotra neny amonjy ny ondry io fanjakana io zany dia tsy mitovy amin'ny fanjakana zay hitantsika ety amin'izao tontolo zao fanjakana Jesosy zany fanjakana ety amin'izao tontolo zao dia fanjakana azo lazaina hoe misy ny monarchie mpanjaka mitondra tany sy ny fanjakana ny fitondrana républicaine zay misy atsika misy filoham-pirenena ary ny démocratie zany lalaina am'izany ohatra ny tany misy atsika eto Frantsa indrisany eo fa toa tsy ajain'ny olona akory izany fitondrana zany fa indraindray dia misy ray voaky tao ao koa ny fitondrana jakony izay hitany amin'ny firenena hafa fampitahorana sy erisetra no hitondrana ny vahoaka amin'izany firenena izany zao anefa ny fanjakany Jesosy dia hafa amin'izany satria fanjakana tsy hita maso amin'izao fotoana zao dia mbola tsy hita maso izy satria ho avy ny fotoana zay mbola iverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra araka ny teny amin'ny Apokalypsy 1:7 manao hoe indro izy avy any amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na tezena tefina azy azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany ny fanjakan'i Jesosy tsy amin'ny toerana iray fa ao anatin'ny olona zay manaiky sy mino azy ho tompo sy mpamonjy sabotsika tsara la tety ambony tany izy dia misy miteny hoe atsina ary ny fanjakan'Andriamanitra toy izy hoe taremo sy fa ny fanjakamanitra tsy any na hariva zao ao anatinareo ny fitambaran'ireo olona mino ireo zany natao hoe fiangonana ary izy ny lohany hoy ny apôstôly Paoly tao amin'ny boky ny Kolosianina isika teo ny fanjakan'i Jesosy dia fitambaran'ny olona voavela elo koa sy nampihavan'Andriamanitra tamin'ny lalana fanjakana tsy aza birorona ny fanjakan'i Kristy satria tsy hita maso fa anatin'ny tsirairay avy fanjakana mizotra makany amin'ny fahafenona satria Jesosy Kristy no endrik'Andriamanitra tsy hita araka ny voalaza teo no mampiseho ny toetra ny ray ary mampafantatra amintsika ry havana eto am-pamararana dia inona no zavatra azo lazaina amin'izao texte izao mitaonantsika hisafidy ny fanjakana tiatsika hitoerana izao texte androany zao move izao tontolo zao zay mampanantena antsika ho olombelona fa hiatsara ny fiainana tsy ho fatotsino isika zany zao dradradradrain'ny société Google zay manao fikarohana mikasika ny immortalité tsy ho fatotsino tsika olombelona satria mandroso ny siansa sangidra izy toarakaraky ny an'son'ny siansa no voamaika miahory ny zanak'olombelona ity fity atsika jolay ity kosa dia mitaonantsika hifidy ilay fanjakana maharitra mandrakizay Jesosy no manjaka sy anjaka ao ary miomana amin'izany zany isika dia n'izao no zany aza mangatakandro fa atoloho azy ny tenanao so ity no teriteny farany anasananao izy niratsika aza miandry ora farany tahaka n'ilay jola fa mety tsisy intsony zany
raha tsaronao fa tena latsaka ao amin'ny lalina ny fiainanao dia tsaroa fa Jesosy mbola afaka midina ambaniny zany ary mampiakatra anao any amin'ny sosiny tsara indrindra ary anavonday ny fiainanao. Vaozy ny teny amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa dimy fadimy ko raha misy olona amin'ny Kristy dia ho anao olombavao izy efa lasa ny zavatra taloha ary indrodonga vaovao ireo. Rehefa ao anatinao kosa ny fanamasina ry havana, efa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra rehefa tafiditra ao ianao dia mazotoy ianao miambena fa tsy fantatra ny ora sy ny fotoana. Misy anoarana ataon'i Jesosy any amin'ny filazantsara manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra ozy dia tahaka ny vatosoa anankiray ary mpitrandraka azy dia nahita azy, ary rehefa nahita azy izy dia zao namidiny avokoa ny fananany rehetra ary dia nividiny izany vatosoa zany. Fanjakan'Andriamanitra dia tahaka izany. Rehefa anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia kolokoloy terizo fa arena ho anao izany. Mety izy ianao tahaka n'ilay Virgine dimety izay nanana solika midiotra tsara ao anatin'ny fanjakan'i Kristy ary miaina amin'ny fankatiavana sy ny fifanompona. Amarana anazy dia vakiko amintsika ny teny ilazan'ny Paoly apôstôly izany fanjakan'Andriamanitra izay miandry antsika izany ary tokony hafaly sy hampahery antsika. Ozy Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa, izay mbola tsy hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-ponin'ny olona na inona no efa nambaran'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Tianao niditra amin'izany, ekeny Jesosy Tompo